Fanazavana, Fanazavana, zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati. Ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjery-nidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 2:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana manandrakizay. Araky ny fotoana efa mahazatra anao eto amin'ny ity fahitalavitra ity sy efa andrasanao fatratra satria efa miandry fatratra ianao dia tonga eo amin'izay fotoana izay isika anao izany ny fikambanana ny fandaharana zava-miafina izay ampafantarina eto miarabanao izahay ary dia maniry hatrany ny anarahanao tsy tapaka ny fandaharana ity isaky ny zoma sy ny sabotsy sy ny lahady. Ny zoma amin'ny 9h maraina, ny sabotsy amin'ny 9h maraina, ny alahady amin'ny 9h30 maraina. Irina inkony anasanao ny fianakavianao rehetra sy ny namana sy izay mpiara-mivavaka aminao mba hijery an'ity fandaharana ity satria tombontsoa lehibe ho anazy ireo ny mahafantatra anareo zava-miafina izay ampafantarina eto izay mariana tsara fa tena tokony ho fantatrao le izy. Izany na tonga ny teny voasoratra amin'ny Apokalipsy 2:20 manao hoe aza afenina intsony ny faminaniana voasoratra ato anatin'ity boky ity fa antombotra ny andro. Amin'ny dikateny sasany dia hoe aza afenina intsony ny zavatra rehetra voalaza ato amin'ity boky ity fa kely sisa ny fotoana voatondro atanterahan'izy rehetra. Tamin'ny taona 1970 no efa nambara fa kely sisa ny fotoana voatondro atanterahan'ireo zavatra rehetra voalaza amin'ny boky Apokalipsy. Alay fisaratsaina hoe amin'izao taona iainantsika izao re manahoana ny fatanterahan'izy rehetra. Izany no antony mahatonga anahy ilaza aminao hoe isika amin'izao vanim-potoana izao dia ao anatin'ny Apokalipsy 2:17 ny zavatra iainantsika raha eo amin'ny sorodalana voalaza ao amin'ny boky ny faminaniana satria voaresaka ao amin'ny Apokalipsy 2:17 io ny franc-maçon sy illuminati sy ny firenena mikambana izay mametraka ny nouvel ordre mondial na ny lamina vaovao maneran-tany. Mety antany ianao hoe Apokalipsy 2:17 ina no miresaka an'izany vakio tsara manomboka ny 2:12 fa voaresaka amin'ny Apokalipsy 2:17 2:12 sy 13 hoe ary nitandroka folo zay hitanao dia mpanjaka folo zay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidy. Ireo dia miray saina ka mameny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidy. Ireo mpanjaka folo ny ray saina ireo izay nanome hery sy fahefana an'ilay bibidy dia maneho ny franc-maçon sy illuminati izay ny forona tany Amerika tamin'ny taona 1970 sy 1970 tamin'ny volana May ary nanome fahaleovan-tena ny firenena nampahazo fahaleovan-tena ny firenena mikambana tamin'ny volana Jolay taona 1970 sy 1970 ihany. Ka ny franc-maçon sy illuminati sy ny firenena mikambana no voaresaka ao anatin'izay faminaniana no vakiako taminao teo izay. Saingy ianao mo no mijery mandrakariva fa tsy mahita ary mandray mandrakariva ihany fa tsy mahafantatra satria fanoharana no entin'ny mpamonjy ny lazana ny zavatra hitranga ao anatin'izany fanjakana izany na ny fanjakan'ny avo indrindra eo na ny fanjakany eto ambonin'ny tany dia tamin'ny alala fanoharana sary anohatra avokoa no nilazan'ny mpamonjy an'izany. Omaly dia nampanantenantsika fa ny fanazavana androany dia mahakasika n'ilay atao hoe anaran'ny bibidy izay hoentin'ny franc-maçon sy illuminati ka ho apetrany eo amin'ny andron'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao. Araka voalaza amin'ny Apokalipsy 2:13 ka hatramin'ny 17 manao hoe ny olona rehetra na ny kely na lehibe
na manan-karena na malahelo na ny andevo na ny tsy andevo de ampandraisin'ny marika eo amin'ny andriny sy eo amin'ny taniny akavanany avokoa mba tsy hisy azo ividina ivarotra afa-tsy zay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidy na ny isan'ny anarany. Zany hoe ny anaran'ny bibidy no marika apetaka eo amin'ny andriny sy eo amin'ny tany akavanan'ny olona, ary misy ihany koa ny atao hoe isan'ny anaran'ny bibidy, ka ny isan'ny anaran'ny bibidy dia 666 na 720. Raha tsy manaraka ny toromarika eo amin'io andinin'ny 720 io isika de tsy ho fantatsika mihitsy ny anaran'ny bibidy, kanefa de amin'ireo anarana iankofana sy ivavahantsika sy anarana milentika ao anatin'ny saitsika ireo izany anaran'ny bibidy izany. Ary izany anaran'ny bibidy izay mipetaka eo amin'ny andron'ny olona rehetra sy eo amin'ny taniny akavanan'ny olona rehetra zany rehefa arahan'io toromarika eo amin'ny andininy 720 dia manome 666. Andevaka itsika ny andininy 720 indro fahendrena aoka zay manan-tsaina nisanisan'ny bibidy fa fansan'olona zany, ary 920 no isany. Zany hoe ny anaran'ny bibidy rehefa ataony fanosana na ataony kajy de manome 666. Voalaza amin'ny andininy 7 hoe iankohaka anoloany daholo ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, de izay tsy manana ny anara voasoratra amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry izay voavona hatramin'ny nanorenana n'izao tontolo zao. Ny olona rehetra eto ambonin'ny tany de miankohaka eo amin'ilay anaran'ny bibidy avokoa, ka amin'ny alalan'ny fiankohofanao eo amin'izay anaran'ny bibidy izay no mahatonga anao mandray an'ilay mariky ny anaran'ny bibidy dia rehefa miankohaka amin'iny anaran'iny ianao de efa misy marika ao anatin'ny sainao ao, ka na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny andevo na ny tsy andevo amin'ntika teny sasany de hoe na ny mpanompo na ny tsy mpanompo dia mandray an'io marika io. Jerevony eo amin'ny fiainana misy ianao fa nampiasa ianao na manana izay mampiasa anao ianao, fa na ianao mpiasa na lay mpiasanao de io anaranao anaty baiboly io foana ny anarana andoliany. Jerevo ihany koa fa otokatranao mety misy hoe ny akiray mivavaka manaja ny andro alahady ho andro fitsarana, moa ny akiray manaja ny andro sabata, na fianakaviana ihany koa mety misy an'izany fa na lay mivavaka manaja ny andro sabata na lay manaja ny andro voalohany amin'ny herinandro ho andro fitsarana de io anarana ao anaty baiboly ihany no anarana andoliany sy iankohofany. Saingy isika no mikatona ny masopanahy, fa raha mba mametraka fanontaniana fotsiny ianao hoe fa maninona tokoa moa rehefa tonga any amin'ilay fivavahana manaja ny andro sabata izay sady tsy mihinana an'ireo atao hoe biby maloto voalazan'ny lalàna ao amin'ny baiboly rehefa tonga ny olona kiray marary na olona kiray misy devoly de delivren'ny any na ametrahan'ny any tanana de sitrana sy afaka ilay devoly ao anatin'ilay marary. De rehefa misy marary ihany koa manantona an'ireny mpitondra fivavahana na fiangonana manaja ny andro alahady ho andro fivavahana ireny izay sady mihinana an'ireo atao hoe zava-padina voararany lalàna fa amin'zareo de efa madio avokoa ny zavatra rehetra, ary rehefa eo ambany fahasoavana de efa tsy manaja ny lalàna momba ny biby maloto intsony ony. Zay ny akamaroan'ny fotom-pampianarana any. De rehefa tonga ao amin'zareo ny marary na ny olona misy demony de ametrahan'izy ireo tanana sy delivreny de miala ihany koa. De raha mba mametraka fanontaniana ianao hoe fa maninona no mavita fahagagana toy izany ry zareo izay mihinana biby maloto sy tsy manaja ny sabata, ary maninona ihany koa no mavita fahagagana ry zareo tsy mihinana biby maloto sady manaja ny sabata, nefa anarana ray ihany no ivavahan'izy ireo, ka maninona raha mitambatra raha izany? Zany hoe maninona raha tsy asiana elanelana fa tonga de mitambatra, satria efa anarana ray ihany no ivavahana, fa ny tsy fihinanana sy ny fihinanana biby maloto fotsiny no mampiavaka sy ny fanajana ny sabata sy ny tsy fanajana. Fa rehefa manatona an'ilay mihinana biby maloto sy tsy manaja ny sabata ny olona marary na misy devoly de anaovany famantana sy fahagagana eo de sitrana, de manatona an'ilay tsy mihinana biby maloto izay sady manaja ny sabata no manaja an'ireo didy zay napetraky ny avo indrindra. Rehefa manatona an'ireny ihany koa ny olona misy devoly na ny olona marary de sitrana, samy mahasitrana zany na ny mihinana biby maloto na ny tsy mihinana, na ny manaja ny sabata na ny tsy manaja. De apetraka ary fanontaniana hoe iza amin'ireo zany no tena tahiany Jesosy,
izy am'ireo ny tena tsy tiany sa tiany daholo na le mihinana biby maloto na le tsy mihinana. Zany hoe misy akoroa marina zany, misy fahamarinana roa ndray zany eo, raha izay no raisina samy tahiny na le mihinana biby maloto na le tsy mihinana, samy atao mavita fahagagana na le mihinana na le tsy mihinana. De raha mametraka fantanina fa maninona zany, fanamana ahoana ny ao anatin'izany dia mety hiratra ny masom-panahinao ary ahita ianao fa misy zavatra tsy milamina, misy fitaka ao anatin'izany anarana izany. Ka ny anaran'ny bibidia zay namitahana an'izao tontolo zao dia manao famantarana sy fahagagana. Vakitsika eo amin'ny andinin'ny 17 Apokalipsy 17 andininy 17 sy ny 18. Ary manao famantarana lehibe izy ka de mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany amason'ny olona azy, ary mamitaka azy amonina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho amin'ny bibidia. Zany hoe manao famantarana sy fahagagana lehibe mihitsiny ity atao hoe anaran'ny bibidia ity ary mamitaka ny olona amboniny tany izany famantarana sy fahagagana izany. Ka fanontaniana no apetrako amintsika hoe efa mba nitinianao ve izany zavatra izany? Efa mba nametraka fanontaniana ve ianao hoe fanamana ahoana tokoa no ao anatin'ireo fivavahana misy eto amin'izao tontolo izao ireo? Fa efa nazavaiko teto fa ny anarana hoe Jesosy, na ny anarana hoe Jizasy, na ny anarana hoe Jésus dia avy amin'ilay anaratsampy ny vavahan'ny Grika sy ny Romanina, dia avy amin'ny Jesosy izany. Noravain'ny Romanina ny tempolo tao Jerosalema tamin'ny taona 70 tateo aorian'ny mpamonjy, ary tamin'ny taona 530 dia nanangana tempoly ho an'ny Jopiter tao amin'ny toerana nisy an'io tempoly nataon'i Solomona io ny emperora Adrien. I Jopiter ity raha vakitsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:5 izao ny vaky ny teny ao. Ary ny mpitahiry ny didy dia nampanginany olona ka nanao hoe ry lehilahy Efesianina, iza ny olona tsy mahalala fa ny tanànan'ny Efesianina mpitahiry ny diana lehibe sy ny sarin-javatra izay latsaka avy tamin'ny Jopitera. Eto amin'ilay Jopitera dia misy taremarika roa amin'ny baiboly dika teny P2EM9, misy fanampina fanazavana omeny mahakasika ny Jopitera ery ambany ery, dia misy an'io taremarika roa kely io dia azavain'ireo hoe GR, Grika ny fanalavana an'io GR io dia Zeusy. I Jopitera dia dika teny iombonana, fa ny dika teny Grika kosa dia Zeus, Zeus na Zeus na Jesus. Anarana iantsona sy anonana azy amin'ny teny Grika daholo izany. Jesus na Zeus na Jesu na Jesu Kristy io tsika na Jesosy dia sampy ny vavahan'ny Grika. Tao amin'ny dika teny Grika naparitaka eran'izao tontolo zao, rehefa nadika ao amin'ny dika teny Grika ny filazantsara, nisy namadika tamin'ny dika teny Grika ny filazantsara, dia nampidirina tao anatin'ny dika teny Grika ary napetraka teo amin'ny toerana nisy ny anaran'ny mpamonjy ny anarana hoe Jesosy. Ka rehefa tonga teto Madagasikara ny anaran'ny Jesosy tao amin'ny teny Grika dia iny no nadika amin'ny teny malagasy hoe Jesosy na Jesosy arak'izay hanonana ho azy. Ary rehefa nadika ho amin'ny teny latina ny baiboly dia tsy Jesosy indray ny dika teny latina fa Jesus. Ka rehefa nadika ho amin'ny dika teny frantsay sy ny dika teny anglisy dia ilay Jesus nadika hoe Jésus na Jesus, ry havana izay manaraka n'ity fandaharana ity. Misy ny atao hoe anaran'ny bibidia izay ankohofan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, ary ny anaran'ny bibidia dia manome 666 rehefa ataon'ny fanisany. Amin'ireo anarana andolianao, ivavahanao, ivavahan'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, na ny kely na lehibe, na manan-karena, malahelo, na ny mpanompo na ny tsy mpanompo, dia izany anaran'ny bibidia izany no ivavahany. Mba efa fantatrao ve zany fa zava-doza ny afaran'ny fanahin'ny olona izay maty ao anatin'izany anaran'ny bibidia izany, araka voalaza amin'ny Apokalipsy 4:7 andininy 7 sy ny manaraka manao hoe: ary nisy anjely iraiko dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny femahery hoe raha misy miankoaka alohan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny eo amin'ny tanany
de izy koa ny sotro ny divay ny fatezerany avo indrindra zay nahidina tao anatin'ny kaopy ny fatezerany tsy miaro ary zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofary eo anatrihan'ny anjelimasina sy eo anatrihan'ny zanak'ondry izy ary setroka ny fijaliana de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankoaka aloana ny bibidy sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany mba efa fantatrao ve zany atao hoe anarany bibidy izany fa ringana ny oloko noho ny tsy fahalalany hoy ny teny voasoratra raha olona mitady ny fiainana mandrakizay ianao no tsy mahafantatra ny atao hoe anarany bibidy nefa ianao miankoaka sy mivavaka ary zay azavaiko aminao zay hoe ny anarana izay andolianao sy ivavahanao raha vao tsy anarany zanak'ondry de efa tafiditra ao anatin'ilay anarany bibidy. Voalaza amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:12 hoe tsy misy anarana hafa nomenany olona zaona famonjena ety ambany masoandro raha vao tsy ilay anarany zanak'ondry no anarana andolianao de efa anarana hafa izany. Voalaza ao amin'ny Timoty 2:2 fa ny filazany tsara notoriany Paoly de avy amin'ny taranaky Davida. Ny filazany tsara izay nitorian'ireo apôstôly reo dia ilay avy amin'ny taranaky Davida ary ilay avy amin'ny taranaky Davida dia mitondra ny anarany avo indrindra naseho tamintsika teo ny anarany avo indrindra mitondra niny anarana amin'ny teny hebreo iny ny anarany zanak'ondry de ilay avy amin'ny taranaky Davida ka izany ny filazany tsara notorian'ny apôstôly fa izany Jesosy Kristy na Jésus Christ na izany Jesus zany na izany Jesosy na izany Zezo na Zeus anarana ny ainga atao amin'ny fivavahan'ny Grika sy ny Romanina zany izany de anarana namitahana an'izao tontolo zao ary ny olona rehetra de miankoaka eo amin'ny laonan'izany anarana zany zava-doza ny afaran'ny fanahin'ny olona izay miankoaka eo ka nanavita famantarana sy fahagagana ary ianao de hoy ny mpamonjy ao amin'ny Mateo 7:20 sy 7:20 manao hoe maro am'izany andro zany ilaza amiko hoe tompoko efa naminany tamin'ny anarinao ne zay efa nandroaka demoni tamin'ny anarinao zay efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anarinao zay ambarako amin'ny marimarina am'izany andro zany hoe tsy fantatra akory ianareo hatrizay elabe zay miala amika ianareo mpanao meloka na de efa nanao famantarana sy fahagagana ary ianao na de naroka demoni ary ianao na de nasitrana maharary ary ianao nefa tsy anarany zanak'ondry nampiasainao de milaza aminao ny marina fa ny anarany bibidy mahavita famantarana sy fahagagana ny anarany bibidy maharoka fanamaloto ny anarany bibidy ijoroan'ny mpaminany maro be isan-karazany fa maro izy ireo no voaroka ho any amin'ny elo zay indray aloha ny azo ampitaina androany mametraka mandrapitafa ho amin'ny herampitso indray. Fanazavana zava-miafina ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany ny anaran'ny bibidy izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky ny enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesisy toko 9 andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9 ny sabotsy maraina amin'ny 9 ary ny alahady maraina amin'ny 9 sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mandrankizay.